Ampifaliana trano no iarahako amintsika indray amin'ny alalan'izao vavaka sy fampahirezana izao ary manonona ny fiadanan'Andriamanitra ho aminao sy ny ankohonanao rehetra. Amena. Tamin'ny herinandro iny tsika dia nijery manokana ny amin'ny fotsika ity ary araka ny Ohabolana 7:20 hoe anaka tolory amin'ny fonao. Dia izao hoe rehefa natolotritsika n'Andriamanitra amin'ny fotsika satria ny antony dia izao hoe Andriamanitra irery ihany no mahay mikontrôla an'io fotsika io. Tsy misy olombelona mahay mikontrôla ny fony fa Andriamanitra irery ihany. Ary izany indrindra no tsara ny lorantsika ny fotsika n'Andriamanitra. Ianao izay mbola tsy nanolotra ny fonao an'Andriamanitra dia mbola fotoana izao hoe atolory an' Jesosy ny fonao. Amena. Ary rehefa natolotritsika n'Andriamanitra ny fotsika dia tsy hoe vitatreo hoe natolotritsika n'Andriamanitra dia izay, fa mila tandremana io fotsika io. Ato amin'ny Ohabolana 4:17 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony hotandremana fa avy ao aminy no ihavian'ny aina. Matio Andriamanitra manasa antsika hoe hitandrina ny fontsika mihoatra noho izay rehetra tokony hotandremana. Dikan'izay dia anjarantsika mitandrina ny fontsika. Tsy anjaran'Andriamanitra miaro ny fontsika na mitandrina ny fontsika fa isika. Andriamanitra no mandray ny kontrola fa anjarantsika kosa nefa no miaro na mitandrina ny fontsika. Tahaka ny fiarovantsika na ny fitandremantsika ny arenantsika na hoe izay zavatra sarobidy amin'ny fiainantsika dia tahaka an'izany mihoatra lavitra, mihoatra noho izay rehetra mety hoe arenanao no tokony hitandremanao fonao. Tandremana mba tsy ho voaloto, tandremana mba tsy ho voapentipentina, tandremana mba tsy ho aratra. Satria hoy izy ny tenin'Andriamanitra araka ny voalazan'i Jesosy Kristy ato amin'ny Matio 5:20 dia ny 9:20 sy 7:20 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa izay mivoaka avy amin'ny vava kosa dia avy amin'ny fo, ka izany no mahaloto ny olona. Fa avy amin'ny fo no ivoahan'ny sain-dratsy dia ny vonoan'olona, ny fakambadin'olona, ny fijangajangana, ny halatra, ny ampangalainga, ny fitenenan-dratsy. Ireo rehetrarehetra ireo zany dia avy ao amin'ny fo, izany no mahaloto ny olona. Ary voalaza ny tenin'Andriamanitra fa sambatra amin'ny madio po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra zany tsika hanana fo madio, ny tanjon'Andriamanitra ny anolorantsika amin'ny fontsika ho an'Andriamanitra sy ny tandremantsika amin'ny fontsika dia ny hananantsika fo madio satria izay manana fo madio ihany no ahitan'Andriamanitra. Dikan'izay raha mbola maloto ny fonao dia tsy ahitan'Andriamanitra ianao. Inona avy moa ny endrika hoe maloto ny fo zany na hoe zavatra hoe mandoto ny fo? Lolo-po, ny fialonana, ny zavatra rehetrarehetra tsy famelan-keloka, izany rehetrarehetra izany dia mandoto ny fo. Ary ao koa mety hoe zavatra renesin'ny sofinao raha vao tsy mitandrina ianao dia mety mandoto ny fonao. Ny zavatra izay hita amin'ny masonao koa dia mety handoto ny fonao raha tsy mitandrina ianao, raha tsy arovanao ny fonao. Fa androany Andriamanitra dia milaza amintsika, manasa antsika izy hoe tandremo ny fonao. Tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana. Ataovy sarobidy ao aminao ny fonao io, fa ny fonao io no ahitanao an'Andriamanitra. Raha madio ny fonao dia ahitan'Andriamanitra ianao, raha maloto ny fonao tsy ahitan'Andriamanitra ianao mazava ho azy. Mino fa te ahitan'Andriamanitra sasy ianao, mino fa mangetaheta ianao ny hanana fo madio dia tena hoe tandremo ny fonao manomboka izao. Ary mbola mampirisika hatrany hoe ianao izay mbola tsy nanolotra ny fonao an' Jesosy dia atolory anazy fa izy irery ihany no mahay mikontrôla ny fonao, avelao izy hanapaka ao amin'ny fonao. Amena. Jesosy tomponay eo dia misaotra anao izay ny amin'ny teninao. Misaotra betsaka Andriamanitra raha
nampanasana ianao hoe tandremo fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana fa avy ao aminy no ihavian'ny aina. Jesosy io tena te hitandrina fonay izay manomboka androany, mba tena hoe te hanana fo madio izay tompo, ka mangataka izay Jesosy ny fanahy masina anao mba hanampy anay tsirairay avy rehetra. Aizanay mitandrina ny fonay, aizanay Andriamanitra miaro ny fonay mihoatra noho izay rehetra tokony ho arovana tompo. Tena hoe mangetahety izay mba tena adio tsy misy pentipentiny io fonay io satria te hahita anao izay. Mino Jesosy fa androany ianao dia miasa amin'ny tsirairay avy rehetra raha mbola misy zavatra mety hoe tazominay ao anatin'ny fonay ao, mbola tsy fantatray dia meteza ianao Andriamanitra ampafantatra anay ilay fanampanazava Andriamanitra hanazavany ao anatin'ny fonay ao, ny efitrevitra rehetra ao anatin'ny fonay ao mba haizanay Andriamanitra tena hoe miala amin'izany Jesosy ary koa Andriamanitra hoe mba haizanay mamela heloka koa ampio izay, mba haizanay mamela heloka mba tsy hitazona lolo-po amin'ny olona fa tena amela heloka Andriamanitra ny tsirairay avy rehetra tompo. Jesosy tahaka anao ianao izay namela heloka taminay dia ampianariko izay amela heloka mba hanananay fo madio anatrehanao. Dia misaotra betsaka anao izay ny amin'ny teninao, misaotra Jesosy ny amin'ny fo rehetrarehetra izay hokasihanao amin'ity androany ity. Amin'ny anaranao mahery no hanaovanay izany vavaka izany Jesosy, ho anao irery ny voninahitra. Amena.